ihany koa ny eo anivon'Efrika manala mahitsy ny alahady 7 Desambra izao fotoana hitrotrona-bavaka ndray aman-dreny am-panahy mianakavy eo anivony izany fiangonana izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny alahady voalohany amin'ny volana Desambra na ny alahady faha 7 Desambra ho avy efatra ambin'ny folo sy roa arivo dia fotoana lehibe eto amin'ny fiangonana. Io ny fotoana atsiarovany fiangonana manontolo ny sampana, ny zanatsampana, ny hery velona atao fiangonana, ray aman-dreny mpitandrina mandeha mananjora ny elozona mianakavy. Ary dia fotoana lehibe natao amin'ny fiangonana koa hitondranam-bavaka. Ny fankalazana an'Andriamanitra ho fisaorana ary indrindrindrindra hitondranam-bavaka azy ny asa nitsoan'Andriamanitra azy. Koa dia manasy ny fiangonana manontolo. Ny zanaky rehefa manala mahitsy ampelezana ary fanondrosona amin'izany fotoana lehibe izany ho voninahitran'Andriamanitra. Ary ny finoana koa dia tsy misaraka amin'ny asa. Noho izany dia amin'ny fotoana koa dia eo naonao anehotsika ny fiaraha-miasa tsara ray aman-dreny mpitandrina mianakavy amin'ny alàna fanomezana izany. Efa nisy ireo vanompo vahoamana ao amin'izany. Marina tokoa aloha fa mahazatra ny fiangonana dia tena asan'ny pastera ny mampahery ny fiangonana, mivavaka ho an'ny fiangonana, ary izay ny fantatry ny kristianina rehetra hoe anjaran'ny pastera izany amin'ny andro mampahory ny fiangonana, ny alahelo, zavatsarotra mitranga amin'ny fifaliana sy ny firavoravoany dia mivavaka ny mpitandrina, mampahery ny mpitandrina. Fa mahafaly kosa nefa ny amin'ny hoe tena fomba ny fiangonana kristianina izany, mba halokana fotoana ny fiangonana ka tsiaro ny ray aman-dreny mpitandrina mivavaka ho azy, mampahery azy. Dia raisina ho zava-dehibe tokoa izany satria moa fomba ny fiangonana kristianina mila fampelezana ny mpitandrina ary ny fifaliana ho anay ny ahafantaranay fa mivavaka ho anay izy, mahatsiaro anay izy ary mieritreritra anay izy. Satria mila an'izany ny asan'ny mpitandrina tsy mafy ny asa ka ilaina koa mba mifampahatsiaro amin'ny hoe fampitotram-bavaka. Ka dia misotra ny fiangonana izay sady raha teboa mametraka izany fiangonana